dia mbola faly hatrany miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana foy izay fampahirezantsika izao indrindra manoloana ny toe-javatra mitranga manerina an'izao tontolo izao izay mahavahalalànina kanefa soa ihany fa eo Andriamanitra izay mampahery mandrakariva mba tsy tonga antsika hitanondrika manoloana ny toe-javatra misy fanantena ny famonjena andeha hivavakitsika. Jehovah Andriamanitra ray eo misaotranao mandrakariva izay satria tsy avelanao hitoetra ao anatin'ny atom-panahy izahay fa amin'ny alalan'ny teninao dia te hampafantatra ianao fa misy, te hampafantatra ianao fa Andriamanitra tokana, te hampafantatra ianao fa mitady izay edana ny olonao mba tonga ny olonao ho resy lahatra tanteraka ka atoky ny fipetra rehetra ao anatin'ny teninao izay apetraka ao mba hananana itoky ny amin'ny famonjena izay soritanao. Petraka tanteraka eo am-pialan-tananao indray ny fotoana fozerahana eto fanainao masina ny mety olo-tsaina mandrakariva nao anatin'ny fanazavana na ao anatin'ny fandraisan'ny olonao meteninao dia matoky sy meny fa hanome fifaliana sy fanantenana ilay mandrakariva ianao ray eo ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy manona ny fahasoavana sy ny fahitana amin'ny tompo amintsika mandrakariva. Tsy takona fihinana amintsika fa hiainantsika isan'andro san'andro ny fivoarana ny faratsiana ety amin'ity izao tontolo izao ity sy ny fitrangan-javatra tsy ampozina izay tsy nisy hatramin'izay kanefa miombo amin'izao vanim-potoana izao ary mampieritreritra tenitenin'i Jesosy. Rehefa hitanao fa mitranga izany dia zany fiandohany fahoriana kanefa aza matahotra tena hitanay hitantsika ny toe-javatra mitranga rehetrarehetra ary araka ny teny izay nampitaina tamintsika hoe zavariana fotsiny miady amin'ny fiainana fa mba mianonga io vaovao maneran-tany dia sokafo ny baiboly fefa nambara tao anatin'ny baiboly mandrakariva io toe-javatra mitranga rehetrarehetra io mba nanan'ny olona toka ka tsy varaontsana manoloana ny toe-javatra misy. Matetika tao anatin'ity taona ity dia nisarika ny saintsika mba hibantsana reny loza inona moa ny antony nambaran'Andriamanitra ny loza dia mimeloha mba hahafahantsika mitady fiarovana kanefa manoloana n'izay toe-javatra rehetrarehetra izay dia tsy misy fiarovana azo antoka ankoatran'ny eo amin'Andriamanitra ary izay mahatonga antsika mivavaka ary ahoana no ahitantsika an'io Andriamanitra io amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria Jesosy dia niteny hoe zaho ozy ny lalana sy famarinana ary fiainana ny amin'ny Jaona 4:12 ny andininy fahaenina tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Dia aty amin'ny Hebreo 10 dia zao no nambarany ny andininy fahafito dia hoy izaho tia aho tonga amin'ny oronom-boko no nanoratana hanao ny sitraponao Andriamanitra ao. Milaza ny Jesosy io ka raha te hitady an' Jesosy tsika dia ao anatin'ny baiboly. Inona ny mission an' Jesosy? Hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary inona ny sitrapon'Andriamanitra? Jaona 5:5 dia zao no lazainy ny andininy 7:30 ny andininy 7:30 ka hatramin'ny andininy 5 fa tsy nidina avy tany an-danitra ozy mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ary zao ny sitrapony izay naniraka dia ny tsy hamelako isovery izay rehetra nomeny aho fa tsangako indray amin'ny andro farany fa zao ny sitrapony ndraiky dia nazahoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary zao hanangana azy amin'ny andro farany. Zay ty baiboly dinihantsika ity manatanteraka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no hanantena antsika ny Kristy mahatrindrindra isika tsy mijanona amin'ity izao tontolo izao ty fotsiny fa manantena ny fiainana mandrakizay ary ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao
de fisotoman'andriamanitra ny sainy zanak'olombelona fa misy ny fiainana mandrakizay fa mizao androm-pahavelomantsika izao no hanorenana an'izany ary ho an'ny zanak'andriamanitra de zay rehetra mitranga de mitondra soa azy na soana ratsy ny fieritreretan'ny olona azy ny aretina ny loza na de ny fahafatesana azy de ko fehisaretan'andriamanitra ny olona mba hibanjina ny fiainana mandrakizay sy iverenany amin'andriamanitra ry zay ny fampaherezantsika tsisy tsara akoatran'ny miverina amin'andriamanitra indraindray ohatrany tsy tehiteny tsony kanefa tsy mety fa ny fanahy no manery satria ty taona ray manontolo ty de taona miavaka ositsika taona ny fanavahana misy ny fandriganana misy ny famonjena ary taona ny fandraisana safidy satria efa naseho atsika zay tsara sy zay ilainy Jehovah Andriamanitra atsika araky ny hitantsika tany amin'ny bokyny Mika de nanao ny marina no ty famotrampo ny anaraka an'Andriamanitra ny fanetretena ary tao anatin'izay no natonga atsika nandray ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 4:3 andramo ka izaho fa tsara Jehovah sambatra ny olona zay mialoka aminy zany hoe tsy mialokaloka amin'olombelona tsy mialokaloka amina fiangonana tsy mialokaloka amina anaram-piangonana fa mialoka amin'Andriamanitra aizanao hitan'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly ary samy manana ny baiboly avokoa isika rehetra na de tsy mitovy ary ny antoko-pivavahana diso mihitsy le fitenenana hoe antoko-pinoana antoko-pivavahana noho ny tsy fahafantarana ny dikan'ny finoana mahatonga an'izay ary matetika ny olona rehefa miteny hoe sao de mivadi-pinoana ny dikany mivadika fiangonana ny eritreretany fa ny finoana tsy fiangonana tsy fiangonana mihitsy ka raha tsy fiangonana ny finoana tsy azo enterana azahoana famonjena ny fiangonana fa manahoana le tenin'Andriamanitra hoentina ao anatin'le fiangonana zay ny tena zava-dehibe ka raha vo miolana io na inona mety ho laza ny fiangonana tsy mahazo famonjena zany mihitsy fa mila mialoka amin'i Jehovah sy mandeha araky ny fanetreteny taona 2024 miavaka ny pasika miavaka ny andro fafito tsy verenantsika lava na inona zavatra ho tenen'ny olona manoloana an'izay ao anatin'ny baiboly ny zavatra misy de zao teny ao anatin'ny baiboly zany rehetrarehetra zany zay tokony ho eken'ny kristianina rehetra ary hanaovana antso araky ny teny soratra masina hoe andramo ka izaho fa tsara Jehovah raha mbola tsy nanandrany ianao de andramo ary zay no natonga atsika nyresaka hoe tsy maintsy miresaka ny zava-miafina makasika anio andro fafito io zay iorenany ihany ko ny famonjena zay ataon'Andriamanitra ao anatin'ny didy faevatra zay efa niresahantsika lava lasa misy fifandraisana satria tamin'ity taon'ity 20 taona sabotsy misy antony zay ny aina an'izao tontolo zao zany tsy atsika kristianina irery fotsiny fa ty zao tontolo zao ty tsisy afaka ilaza mihitsy io zay raha nga tsy mino an'Andriamanitra ka ny anay ny voaloha taona anay latsinainy tsy misy an'izany fa na tianao na tsy tianao na mino anao na tsy mino voalohany taona andro sabotsy fa ny marina koa ao anatin'ny soratra masina de ny voaloha taona ara-baiboly andro sabotsy nizaniza koa kristianina ninonenina foto-kevitra ny raisiny ny pasika ara-baiboly ny tena pasika marina fa 4 volana nisany zay tamin'ity taon'ity andro sabotsy fa nambarantsika amin'ny marina minana ny ananantsika fanetretena ary ny fanetretena osika de fanekena anatanteraka zavatra everinao fa tsy misy dikany kanefa ndraindray ny zavatra everin'ny olona tsy misy dikany iny ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra ataon'ny olona tsinitsinina ange ny andro fafito na ny sabaty tsy misy dikany aminy zany imehezany ianao iesony ianao eo anatrehany zany rehetrarehetra zany amin'ny akamaroan'ny kristianina zany hoe ianao hitory mipasika ange tsy fitsanganan'i Jesosy imehezany ianao tsy misy dikan'izany fa raha manana fanetretena zay zavatra everitsika fa tsy misy dikan'izay andramo
satria zay no tenan' Jehova tsy miova ao anatin'ny soratra masina ary fanandry no atao na iodika ave na iodika avanana tsy misy andro nanomezan'Andriamanitra baiko mba ho tandremana akoatran'ny sabata. Ary io no tonga atsika miresaka hoe voatery tsy maintsy miresaka kely tsika fa nitretena nyresantsika ny Isaia 7:10 ary nijanona atsika de ny 17 sy 18 zay a manamarika ny votoatin'ny Isaia 7:10 sy ny tombo ambidy ny famonjena tian'Andriamanitra mpitaina sy ny fitondratena takian'Andriamanitra ho arahan'ny olona. Raha miaro tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina, Jehova no miteny an'izay a, masina ny sabata ary manao ny sabata hoe fafinaretana. Raha manandrana ianao de mahita hoe fafinaretana angeny ao ary no amasin'ny Jehova hoe mendrika ho atsaina. Zany hoe io andro io de Jehova mihitsy no nanamasina azy ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana. Zany hoe tsy zay tianao, tsy le fotokosainanao, tsy le maharesy lahatra anao fa le no amasin'ny Jehova no menao voninahitra de misy vokatsoa goavambe. 14 ravoravo am' Jehova ianao, asandratro ao amin'ny avonan'ny tany ianao, sy hofahanako amin'ny lovan'ny Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova no efa miteny. Ary io no resahantsika hoe raha mijery tsika hoe no amasin'ny Jehova hoe mendrika ho atsaina ka tsy manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao. Ary ery amin'ny 17 ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina, zany hoe Jehova mampiteny any Isaia mba ho ren'ny olona fa androko masina ho sy Jehova ary no amasinina de hatrany amin'ny famoronana ange io e, tsy zavatra foroporonina. Ary io no mahatonga atsika miresaka satria hita ao anatin'ny didy le sabata tsy sabatan'ny Jiosy, tsy sabatan'ny Hebreo, tsy sabatan'ny kristianina akory fa sabatan'ny Jehova. Ary amin'ny Genesis 2:1-7 de vita ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra hoanina ary tamin'ny andro fafito de vitan'Andriamanitra ny asa efa natao ary de nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra zay efa natao ary Andriamanitra nitany andro fafito sy nanamasina azy satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Tsy ny Hebreo no nanamasina azy, tsy ny kristianina no nanamasina azy fa Jehova no nanamasina azy ka nanomezan'ny baitra any amin'ny Exodus 20 manamasina ny sabatako tsangam-bato ny fanorenana. Zany hoe ny olona manaiky ny sabata de manaiky fa Jehova ny mpamorona. Fa raha vao mandany sabata ny olona na miteny ary izy hoe ekeko ianao Jehova fa mpamorona, mandany Jehova izy. Ty fireneny ty mananja amin'olona ozy fa ny fony kosa lavitra mandany Jehova izy. Kanefa ary amin'ny Deutéronomie 5 zay resahantsika hoe misy fifandraisany ihany koa amin'ny Pasika. Ny 15 ary tsarova fa andefy tany amin'ny tany Egypta ianao ka tanàna mahery sandrina injitra nitondran'i Jehova Andriamanitra ho anao nivoaka avy tany, zany nandidin'i Jehova Andriamanitra ho anao hitandrina ny andro sabata. Miafina ao anatin'izay ny Pasika zay efa nazavaintsika hoe tena ao anatin'le didin'Andriamanitra de tsangam-baton'ny famonjena ihany koa, tsangam-baton'ny famonjena ihany koa. Ny zavatra tiany Jehova ampitana zay tsy azo atao tsinotsinona, zany hoe tafatambatra ao anatin'io ka raha vao mitambatra ny sabata sy ny Pasika de vanim-potoana hidenan'i Jehova, vanim-potoana izan'Andriamanitra toetran'ny olona, iza no azy iza ny tsy ho azy, vanim-potoana andraisan'Andriamanitra fanapahan-kevitra mandringana ary vanim-potoana andraisan'Andriamanitra fanapahan-kevitra hamonjy. Ary zay no mahatonga atsika miresaka hoe tena taona ny safidy ty, raiso ny safidy amin'ity taona ty. Rehefa tsy vitanao amin'ity taona ty ny safidy anaraka ny sitrapon'Andriamanitra mandra-pialanao ty amin'ity zao tontolo zao ty, toerinao daholo io
tenin'andriamanitra io fa raha manana fanetretena ankatony tenin'andriamanitra ianao isokatra ny masom-panahinao ary tsapanao zany fanahy masin'andriamanitra zany mampafantatra anao ny marina atsapanao hoe kay lalany diso ny nizorako tsy mbola mandringan'andriamanitra raha tsy fomba n'andriamanitra mihitsy no mandrinkana fa mampilaza de miloa izy de manome vanim-potoana eritreretana mba niraisan'ny olona fanapahan-kevitra aorinan'izay voafetra ny fotoana ary ny fotoana voafetra mandritra ny tombon'androm-pahavelomana omena atsika tsika tsy mahafantatra rovina ny ala teto tampoka natongava ny fahafatesany takany hoe tampoka natongava ny loza tsy ampozina fa ny vanim-potoana zay homanin'andriamanitra men'andriamanitra atsika nondraisana fanapahan-kevitra andianana ny misanetretena ary zay mbola mahatonga atsika miresaka mahakasika n'ity andro fafiditra ity zay ny fitinina ny isay hafa 8 ny eo andiny 17 sy 14 io ilay noama sy ny Jehova mila omena voninahitra nataony Jehova mendrika ho ajaina ary nataony Jehova hoe androko masina io ihany ny lalam-pamonjena ao atsika raha tafaverina am'loana ka mandeha amin'ny fanetretentsika misy famonjena ho an'ny tenatsika voalohany indrindra misy famonjena ho an'ny ankohonantsika misy famonjena eo amin'ny faritra misy atsika misy famonjena eo amin'ny firenetsika fa tsy ny olona rehetra ngenao anaky ny marina rehetra de tahaka ny zanak'Israely teo amin'ny tany Egypta tamin'ny andro paska ihany koa tonga ny teny fa namonjy ny zanak'Israely izy fa nisy kosa ny fandrikanana ho an'ny Egyptianina ka raha iverenantsika nisy hafa 17 de misy lohateny baiboly protestanta mety ampelantanako de zao ny voasoratra hoe ny fivavahana marina ho sy ny fivavahana tsy izy zany hoe asongadiny marina fa sabata ny resahana ato fa ny zavatra asongadina ato ny sabata zany de andro natokan'andriamanitra hivavahana kanefa misy ny atao hoe fivavahana marina ary misy ny fivavahana atao hoe fivavahana tsy izy de ny afahantsika manavaka andreo fivavahan'ireo mba tonga atsika andray fanapahan-kevitra iverina ao amin'ny tena fivavahana marina amin'ny baiboly Louis II ny lazany azy de le vrai jeune raha dika amin'ny teny gasy zay de hoe tena fifadekany marina andray fomba vitsivitsy sika satria ny baiboly tsy mifanohatra mihitsy ny baiboly na baiboly katolika io na baiboly amin'ny teny frantsay io nainga foana tamin'ny dika teny fototra fa araky ny fokom-pirenena no nandika anazy mba ho azo ny firenena amitsika de nadika ao amin'ny teny gasy ho amin'ny frantsay de nadika ao amin'ny teny frantsay ho an'ny anglisy de nadika eo amin'ny teny anglisy fa tsy afaka am'irehare hoe ny tenina irery ny tena marina fa reny rehetrarehetra reny nefa tsy maintsy dirianao satria ny fitambarana zay fiteny rehetrarehetra zay no fahatsika mamoaka ny marina satria ny fiteny tsy ny foronony zanak'olombelona fa fiteny avy amin'Andriamanitra misy indraindray teny anankiray mahazatra atsika fa rehefa jerevana ny foto-kevitra ny andikany azy amin'ny teny frantsay me mahazavazava kokoa fa tsy mandiso ny teny gasy misy nefa tsy maintsy mijerika eo ianao amin'ny teny fototra de ny teny hebreo nandikana azy na ny teny grika nandikana azy tahaka n'le nanazavantsika hoe ny finoana tsy midika fiangonana fa ny finoana avy amin'ny teny grika hoe pistis ary ny atao hoe pistis de fitambaran'reto teny anankitelo reto fienteherana tanteraka fahatokiana tanteraka fakatoavana tanteraka zay ny atao hoe finoana tsy araky ny eritreretin'ny olona hoe fa niriny tiano tanteraka zay angatany amin'Andriamanitra ka rehefa tanteraka de zay ny atao hoe mino diso be zany fa ny atao hoe mino de nitehitra tanteraka tamin'Andriamanitra natoko tanteraka tamin'Andriamanitra ary nakatoa tanteraka ny tenin'Andriamanitra raha vao misy teny zany raisitsika ohatra hoe manamasina ny sabatako
raha mino ianao ny atao hoe olona mino de ny olona mitandrina sabata na anaiky ny tenin' Jehova tsy ny teniko fa ny tenin' Jehova na anao ny sabata mifafina reta tsy manao zay tiana am'le androko masina ozy Jehova mame voninahitra ary tsy mandeha amin'ny lalanao ary nino amasin'i Jehova hoe mendrika ho ajainy vao mankatoa an'izay ianao de tonga de zay natao hoe mino ka raha vao mino ianao de mitaty ny vokany manaraka am'izay ny valim-bavaka ravoravo am' Jehova ianao ary io no tsy azon'ny olona satria ampidirina ao anatin'ny fotom-pisainan'ny olona rehefa mivavaka ianao ka nangataka tamin'Andriamanitra tsy azo le zavatra nangatahana tsy mbola ampy ny finoanao diso zany fa tonga le tenin'Andriamanitra zasy ianao zao io ny tenin'Andriamanitra mahana-masina ny sabatako ianao miziriziry tsy mety mana-masina ny sabata ny azo antoka tsy olona mino ianao mikasika fahafatesan'i Jesosy amin'ny 7 volana anisany ovanao le andro fa ny ianao ataonao fitsanganana tsy olona mino ianao ary zany rehetrarehetra zany mba atonga atsika hisaintsaina satria mifanazava ireo baiboly ray manontolo ireo amin'ny teny amin'ny baiboly Louis second PDB fa mifanazava reny ary hita taratra ao anatin'ny foto-kevitra nisy hafa 7:10 zay hodiny atsika satria tena fitsipipitondratena sy fitsipipena azahoana valim-bavaka eo anatrehan'Andriamanitra daholo ange zany rehetrarehetra zany mba fahatsika mivoaka am'izao fotoatsarotra zao de amin'ny baiboly Louis second de inona ny zavatra misy le vrai jeune ny tena fifadikanina tena izy zany hoe miafina raha ampitaitsika an'io ny fivavahana marina sy ny fivavahana tsy izy de ankolaka koa ny hiresahany ty Isaia 7:10 ty hoe ao koa no ahita atsika ny fifadikanina tena izy tena marina sy ny fifadikanina tsy izy ary be deaibe ny fiangonana indrindra fiangonana zandry ny miditra ao anatin'ny fifadikanina io miaino ny fanazavana ianao tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa fitaka be vava mba hatonga ny olona izotra amin'ny lalan'ny fahaverezana ary miafina ao mbadik'izay ny fitediavana tombontsao raha mijeritsika zao ny baiboly DM zany hoe dikateny iombonana mampiasa an'ity daholy ny akamaroan'ny fiangonana kristianina rehetra fa inona ny lohateny omeny eo ny 7:10 ny 7:10 lohateny apetrany eo indray de hoe ny fifadiana sitrak'Andriamanitra ao anatin'ity Isaia 7:10 ty koa zany hoe inona ny antony resantsika an'izay mifandraika am'le andron' Jehova masina sy le noamasin'ny Jehova zany misy fifadikanina takin'Andriamanitra tanterahanao satria Jehova mahita fa misy ny fivavahana marina misy tsy izy misy ny fifadikanina marina misy tsy izy misy ny fifadikanina sitrak'Andriamanitra misy ny tsy izy tahaka ny tamin'ny andro ny Kaina sy Abela inona ny zavatra nisy tamin'izany samy mitondra fanatitra teo anatrehan'i Jehova fa misy ny fanatitra nankasitrahan'i Jehova neny Abela misy ny fanatitra tsy nankasitrahan'i Jehova neny Kaina satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de misy ny fivavahana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra na miantso ny an'Andriamanitra ary tsika tsy ankasitrahany mahatonga an' Jesosy teny hoe ty fireneny ty manaja am'olona fa ny fony kosa lavitra foana no ivavahandra ho amiko zany hoe raha mijery azy ohatrany mafana mijery azy ohatrany misy ranomasolatsaka mijery azy ohatrany mandonandro kanefa io le teneniny olona sasany hoe vavaka tsy matra ny plafond vezaka fotsiny kanefa tsy azahoana antoka ny fiainana mandrak'izay fifadika sitrak'Andriamanitra ozy misy zavatra fadina zao vao miresaka hoe fifadina matoa ianao mifady de ratsy zay tsy tsapan'ny olona misy zavatra fadina zay na ao anatin'ny fifadikanina mifady anina matoa
fadina ny hanina ratsy de eo tsika no mamantatra hoe inona le zavatra ifaditsika, inona ny tanjona kendretsika, manahoana ny fomba natanterahantsika na ny fifadiana na ny fivavahana. Jerytsika ny baiboly katolika zay ny amin'ny baiboly diamina. Ny baiboly katolika de misy lohateny roa ery amin'ny Isaia 7:20 de ery alohan'le andiny voalohany zao ny soratra ao: tsy mamorona mba hisaintsainatsika fa matetika tsy hitatsika mifanazava ho reo baiboly reo, ary misy antony matoa mpanoratra nytony nametraka de ny fahafantarany nametrany an'ireny lohateny ireny le tombam-bidiny hevitra ao anatin'io toko zay nazavainy ao. Sitrak'Andriamanitra ozy ny fifadikanina ny sabata. Baiboly katolika ty vakiko ty de ny lohateny soramandry eo: sitrak'Andriamanitra ny fifadikanina. Raha dika sitrak'Andriamanitra ny sabata de voapolofony andiny 7:17 zany. Raha manana fametretentsika indrindra fito ny te miverena amin'ny ao, satria ao anatin'ny baiboly tsy manendry andro hafa zany mihitsy natokana hoe tiano amasiniko. Marina fa n'Andriamanitra daholo ke ny andro rehetra, fa ny andro rehetra de samy misy antony avokoa. Ny andro voalohany misy antony, ny andro faharoa misy antony, zany tsy hidirantsika lalina aloha, fa le andro fafito misy antony. Nataon'i Jehova hitsarana, nataon'i Jehova ho amasinina, nataon'i Jehova hivavahana, nataon'i Jehova hifadiana. Kanefa ao anatin'izay ihany koa de misy ny fivavahana tsy izy, misy ny fivavahana marina, misy ny fivadikanina tsy izy, misy ny fivadikanina marina, misy ny fifadiana sitrak'Andriamanitra, misy ny tsy sitrak'Andriamanitra. De aty amin'ny baiboly katolika, sitrak'Andriamanitra ozy ny fifadikanina sy ny sabata. De jerevantsika ny Isaia 7:20 ao amin'ny baiboly diamina. Atambany ao anatin'ny baiboly diamina zany satria hoe dikateny iombonana, zany hoe mazavazava kokoa mifanaraka amin'ny fomba fitenin'ny olona am'izao vanim-potoana zao mba ho azo kokoa ny hevitry ny teny. De zao ary amin'ny andiny voalohany ny fifadikanina sitrak'Andriamanitra de milohan'le andiny 7:20 amin'ny Isaia 7:20 de zao ny teneniny ao: ny sabata ankasitrahan'Andriamanitra, ny sabata ankasitrahan'Andriamanitra, tsy nanendry andro hafa eo Andriamanitra io. Ina moa ny anton'izay rehetrarehetra zay? Resaka ny fametretentsika de tsy maintsy fantaritsika ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'izany rehetrarehetra zany, satria didym-pitsarana io voatendrin'Andriamanitra fitsarana ary mandray zavatra be deabe zay fitsarana araka ny teon'i Jesosy io: ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana, avy manatona ao zy fa zany manome anareo fitsarana. Tsy hoe mitsahatra makaina fotsiny, fa mitsahatra tsy manao zay tiana atao, mitsahatra amin'ny fahoriana, mitsahatra amin'ny fanatrana, mitsahatra amin'ny faratsiana, miafina ao anatin'izay. Ary zay le hoe mila mandalina ny soratra masina mba hatakaratsika ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina amitsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Tombam-bidy ny fitsarana ary tsy manendry andro hafa akoatran'io Jehova. Fa matetika nefa ny zavatra ataon'ny olona nge tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mbola ho hitatsika ma. Io de zavatra io fa na ny zanak'Israely ange tamin'izany vanim-potoana de ny zavatra nataony de nanolakolana foana ny tenin'Andriamanitra, miantso ny anaran'i Jehova. Kanefa le anarana marina fa mifoto-kevitra hoentina manompo tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de lasa mahatonga le hoe mivavaka amin'Andriamanitra sandoka. Ary ny io anarana io de mampisy olana am'izao vanim-potoana zao.
raha tsy tomonina ohatran'izao eo anarin'andriamanitra io tsy mahazo famonjena kanefa ny fomba atao tsy misy fitiavana, fomba atao manendrikendrika eo tsy matakatra koa ny zava-miafy ny tenin'andriamanitra fa etany kafanapo diso toerana fotsiny tsy matsapa-tsony fa ianao nge ny vonin'andriamanitra ho gasy de fantaro zay mahagasy ianao zay de fantaro ianao avy ny namorona nytengasy sa andriamanitra no nanome anao an'io ka raha tsy hainao ny manome voninahitra n'andriamanitra amin'ny mahagasy anao fomba hoana anao aizanao manome voninahitra amina firenekafa satria ianao gasy na iodika avianao na iodika avanana gasy miareo ny resahantsika hoe fanontaniana anankiray apetraka hoe inona ny nationalité an'andriamanitra mba fahatsika mamaritra an'izay rehetrarehetra sy efa andriamanitra tonto ny tena izy mizara ny tena ho amin'ny olona ary zay no mahatonga atsika mijery an'ireny karazan-teny maro isan-karazany reny tsy afaka ilaza hoe ny protestant ny anay ny marina fa tsy izy ny an'ny katolika tsy afaka hiteny ny an'ny katolika ny anay ny marina fa tsy izy ny dikateny eo ambonina tsy afaka hiteny ny dikateny eo ambonina ny anay tsy ny anay no izy fa tsy izy ny Louis II fa araka ny fiteny sy ny hevitra nomen'andriamanitra de hitatsika am'izay fa ny zavatra nambara ampahandrao tao anatin'izay rehetrarehetra zay de fotokevitra tokana mifanazava zay manindry ny tena fivavahana ny tena fifadiana tena sabata ankasitrahan'andriamanitra zay lavin'ny olona ary matetika misy antony matoa io no antranga tam'ty taon'ity de te hampafantatra andriamanitra satria rehefa jerevana mitambatra sabata sy ny pasika vanim-potoana hidenan'i Jehova vanim-potoana tian'andriamanitra hanambarana za Jehova nanao ny tany sy ny lanitra za no nanendry ny andro fafito ho andro masina ho andro fitsaharana zany nanamasina sy ny ta ny andro sabata noho izany raha olona manaiky fa no arian'andriamanitra manaiky fa Jehova ny mpamorona de olona manaiky an'andriamanitra mahafantatra an'andriamanitra ary hitatsika zany teny zany anke tany amin'ny Ezekiela toko faharoapolo ny andiny faharoapolo hoe manamasina ny sabata mba famantarina ho amiko saminareo de fantatrareo fa zany no Jehova andriamanitra reo vao mandany sabata ianao mialatsiny amin'ny fitenenana fa marina zany tsy mahalala ny Jehova zany ianao na miantso ny anaran'i Jehova azy tsy mahalala ny Jesosy zany ianao na miantso ny anaran'i Jesosy azy tsy manala ny fanahy masina zany ianao na miantso ny fanahy masina zany azy raha mivanim-potoana anana no fanetreteny ka iondrika anaja ny andro sabaty andron'andriamanitra masina nao amasin'i Jehova sy mitahiny manome voninahitra an'izany de manomboka misokatra ny masom-panahinao de hitanao ny lalana ananano fierovana satria mialoka amin'i Jehova ianao voninahitra n'andriamanitra rerany vavakisika misotranao Jehova andriamanitra ray no teninao ndray zay tonga taminay na de somary mafy azy fa marina ny teninao tsy azo lavina ary tsy hitondra lozana fanakiananao anay fa hitondra famonjenao anay kosa nangatahany aminao de ny fanahinao no ndresy lahatra mba hatonga nisam-batan'olona mba hianatra hanokatra ny baiboly ampelantanana sy hijery ny famarina ny teninao zay tsy miova satria maro ny fitaka amin'izao vanim-potoana zao manjo ny zanak'olombelona ary tafiditra no anivon'ny fivavahana feheziny rafitra fa tsy feheziny lalànao de matoko sy mino fa ny teny zay noraisinay tamin'ity androan'ity de hitondra fifaliana ny fampahirezana ary hanomezanao valim-bavaka ho an'ny olona tena mino anao tokoa de misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen mahavolomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manomno ny fahasoavana sy ny fihebonan'ny tompo ho amintsika mandrakariva